Tanteraka araka ny fanambaràna nataony taona 2024 ireo faminanian'I Shabberah mahakasika ny raharaham-pirenena. Raha mbola tsy mipetraka akory ny filoha am-perinasa ankehitriny dia efa nolazainy fa mpitatana ambony any anivon'ny ministera lehibe no lany filoha. Isan'izany ihany koa ny fanovana gouvernemanta matetika sy ny fisolosoloan'ny praiminisitra in-telo mentoana. Raha tsy ahivona, ny praiminisitra Kolo Roger no nitondra ny gouvernemanta tany am-piandohana. Nodimbiasan'ny gouvernemanta Ravelonarivo zany avy eo, ary farany amin'izao fotoana entin'I Mahafaly Solonandrasana. Tsy hitondra filaminana avokoa nefa ireo rehetra ireo raha tsy amin'ny fitondràm-behivavy atoato raha iverena ireo fanambaràna ireo. Vehivavy no mitondra firenena. Mbola tsy mipetraka mihitsy n'izay teny izay hoe 2013 na 2014 na 2015 no hitondranina ny vehivavy ny firenena. Ary ny zavatra apetraka ao aminareo koa, Andriamanitra rehefa mametraka filoha na mpitondra vahoaka na indray andro ara, iny ny safidiny dia apetrany eo amin'ilay seza le izy. Olona efa mpanao politika ihany, mpitondra birao lehibe ihany no hitondra ny fanjakana amin'ny 2013. Lehibe na ministera no hitondra amin'ny 2013 hoy Shabberah. Miary amin'ny fitondrana vehivavy io no ampilamina. Fa io fedina seza 2013 io mbola tsy mitondra filaminana ho antsika vahoaka malagasy. Tokony tsy anakotaba amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ho avy dada dia ho ketroketroka nefa tonga dada ery ivato ery. Fa tokony raha endry izy dia miditra moramora-pahatsorana dia efa any an-trano izy zay vao mitelefona hoe orzala za ato an-trano alefa so sandarma ifampiresaka amiko na alefa so eto an-tanana i président andro mba hanome surprise ny fomba vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Manambara ny mpaminany ankehitriny fa izy ary ho tanteraka ny fifidianana filoha amin'ny taona ho avy. Amin'izany no handanian'ny malagasy mpitondra vehivavy hitondra filaminana io. Tsy vaovao amin'ny fitondrana no lany vahoaka hoy izy. Tanora ary vadina filoha efa nitondra amin'ny malagasy raha nambarany ihany. Ny anankiray za tsy voyante fa mpaminany. Tsy dia tiany saiko loatra zany sy anadivako ny sainy be sy ny maro hoe zako voyante, fa kosa ny profeta na hoe mpaminany mbola mahita lavitra noho ny voyante. N'Andriamanitra lalana mihitsy izy hitsabo sy nanomboka ny sahotaka teto amin'ny firenena handray fitondrana i Andry Rajoel dia efa navoaka ny gazety Midi hoe loza ny seho amin'ny firenena malagasy raha ohatra ka tsy miseho mifampihavana i président Andry Rajoel sy président Marka Ravalomanana. Teo indray ho tonga hono ratsiraka ho tonga hono président Ravalomanana dia niteny tamin'ny 2013 hoe président Ravalomanana zany tsy mitondra intsony fa raha hitondra dia ny vadiny no milatsaka ministra na maire fa raha mba miteny aminao dia midiry ianao any amin'ny faritra. Za no naniraka ary niraisin'ny olona izay mitondra ny dada ny teniko hoe mama Shabberah mbola mitombona be ilay teninao hoe midina any amin'ny faritra président Ravalomanana dia rehefa tonga any an-trano zay ianao vao miantso hoe tiako tia ry manam-pahefana ry gendarme sy ry zareo any amin'ny tribunal amin'ny lalàna any an-trano ianao vao miantso azy. Tanteraka soamantsara ary nitanterahany soamantsara zay teny zay. Ny praiminisitra dia napetraka tsara tamin'izay fotoana izay hoe iova in-telo ny praiminisitra tsika na izy ny mahafiloha na izy no ohatran'izay dia ovany in-telo io praiminisitra io ary rehefa miova in-telo praiminisitra dia miova ihany koa ny gouvernemanta izay hoentiny amin'izay fotoana izay. Fadina mpanotra goavambe no lany filoham-pirenena vehivavy. Zay tsika vao manomboka milamina.
ary amin'izay izy vao mety teny hoe Shabberah inona ny tokony ataontsika satria hitako daholo zany a na azaka ministerany hoe ministerany dépense sara mbola zakako mitondra an'izany vehivavy nitondra amin'ny 2018 ary vehivavy tanora kely fa mety ao anatiny amin'izay no an'olon-tsaina sy ny rehetrarehetra fa leobe an'ilay fangalarana misy eto amintsika firenena malagasy sy le fahadisoantsika petsaka be ato anatin'ity baiboly ity. Nahazo ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre National noho ny famendrehany amin'ny mahampaminany azy ny taona 1924 ny mpaminany Shabberah.